amin'ny fifaliana mandrakariva no hiara-manatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny fandinena ten'Andriamanitra ary indrindra mba hiainantsika an'le loha hevitra izay doniantsika ny hoe miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Raha tsika mahafantatra ny avana malala fa Jesosy Kristy voalaza ten'Andriamanitra Romana 9:7 dia niakatra any an-danitra, efa maty ozy izy, nitsangana tamaty ary mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra izy, mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra izy, mifona ozy izy, mifona ao tsika. Mahafinaritra le ten'Andriamanitra Romana 9:7 malaza an'izay na dia fa 4:30 dia izany indrindra no antony andiny atsika sy amantarantsika hoe ahoana ny zany hoe miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Raha mifona ao atsika izy eo ankavanan'Andriamanitra, eo akaikin'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina, inona no fiatraikan'izay eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Mahafinaritra ny ten'Andriamanitra fa andeha hivavakantsika dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra amin'ity andro 5 ity. Andriamanitro, misaotra anao izahay raha mbola nomenao tombonandro indray ary indrindra omenao tombotsoa afaka ny handray ny afatra avy aminao. Tompo ampitoera ty amponay ny teninao. Araka ny teny Davida hoe atao-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Aoka mba ho voarakitra ao amponay tokoa ny teninao ka hanova ny fiainanay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andro fahadimitsika, efa maromaro ireo dingana zay hitatsika teo aloha zay mifantoka amin'le hoe miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina dia tonga eo amin'ny dingana anankiray lehibe tsika. Hitatsika tamin'ny farany teo zany le hoe miditra ao amin'ny fitoerana masina, miditra ao amin'ny fitoerana masina miaraka amin'ny Kristy. Dia rehefa miditra ao amin'ny fitoerana masina miaraka amin'ny Kristy ianao dia voalohany indrindra mila mahatsapa fampanota ianao. Mila mahatsapa fampanota. Satria nahoana? Le havana malala. Raisika fotsiny hoe fitoerana masina misy ny fanatrehan'Andriamanitra ne. Tamin'izany tao amin'ny Tabernakely ka ny mpanota, ianao mpanota, hiditra ao amin'le fitoerana masina ve ianao zay mpanota? Tsy afaka hiditra ao ianao. Satria ao ane ny fanatrehan'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra masina. Zay le voalaza ny Isaia 5 le vakitsika tamin'ny farany teo. Rehefa nahita an Jesosy Kristy ao amin'ny tempoly ny mpaminany Isaia dia nisy an'ireo anjely serafima zay niteny hoe masina, masina, masina Jehovah Tompo maro. Dia inona zavatra niseho tamin'ny Isaia? Dia niteny Isaia hoe lozako fa lehilahy maloha tombolitra. Tsy misy, eto zany dia amafisina, tokony ho fantatsika zany fa tsy misy mpanota ka mbola tsy afaka tamin'ny fahotany miditra ao amin'ny fitoerana masina miaraka amin'ny Jesosy fa mila diovy. Ary zay le havana malala. Isaorana ny Tompo. Izay indrindra ne tian'Andriamanitra ho atao aminao e. Ary izay indrindra tian'Andriamanitra ho tanteraka eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny fandiniana sy ny amantarana an'ity loha hevitra ity hoe miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Ary haitsika tsara araka voalazan'ny Apokalipsy 1:20 ny vakina ihany dia fahitanany amin'ny tabernakel'Andriamanitra, aindro tabernakel'Andriamanitra ozy izy nitoetra teo amin'ny olony, ary Andriamanitra ozy izy hitoetra eo aminy. Andriamanitra hitoetra eo aminy ary ireo dia olony ary izy dia ho Andriamanina. Ravana malala, raha hiara mitoetra amintsika Andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina dia aoka ho fantatrao fa tsy misy Andriamanitra dia tsy afaka miara mitoetra amin'ny fahotana. Tsy hoe
tsy te hiara mitoetra amin'ny olona Andriamanitra, te hiara mitoetra amin'ny olona Andriamanitra, fa tsy afaka miara mitoetra amin'ny fahotana Andriamanitra. Ka raha nanota ny olombelona de zay le zavatra ny Satana edenany e. Rehefa tonga tao amin'ny Andriamanitra zay namboarin'Andriamanitra dia niafina ny olombelona, nandositra ny olombelona satria nanota ny olombelona. Andriamanitra tsy afaka hiara mitoetra amin'ny fahotana. De izay no hitantsika farany teo hoe rehefa raha hiditra hiaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina isika, mila mahatsapa fampanota isika, mila mahatsapa isika fampanota. Tsy afaka mihitsy le havana malala hoe hiara mitoetra amin'ny Jesosy Kristy ao amin'ny fitoerana masina kanefa ianao tsy mahatsapa ny tenanao fampanota. De mihevitra ianao fa marina eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy afaka mihitsy. Ary hidirantsika amin'ity andro fahadimy ity ny zavatra zay ho ataon' Jesosy aminao. Rehefa mahatsapa ianao fampanota eo anatrehan'Andriamanitra, inona ny zavatra ho ataon' Jesosy? Ora hidirantsika ny zavatra miseho. Andro fahadimy de omentsika lohateny manao hoe manatrika ny altara. Manatrika ny altara. Mahatsapa ny tenanao fampanota ianao de mila manatrika ny altara ianao. Da itsika tsara zany ny altara zay hanaovana fanatitra. Hanaovana fanatitra ny altara. De efa itsika tsara zany le havana malala fa le fanatitra zay atao amin'le altara dia tsy le olona ne no atao fanatitra eo e. Fa zanak'ondry no atao fanatitra eo amin'le altara. Fa inona ny ataon'le olona rehefa manatrika ny altara izy? De inona zavatra ataony? Zavatra ataony maka zanak'ondry izy. Maka zanak'ondry izy dia miaiky ny fahotany eo amin'ilay zanak'ondry ilay olona zay mahatsapa fampanota, dia miaiky ny fahotany izy eo amin'ilay zanak'ondry. Ary avy eo dia vonona ilay zanak'ondry. Satria nahoana? Satria zay mihitsy moa zany izy hoe rehefa miaiky ny fahotany eo amin'ilay zanak'ondry ilay mpanota zany, dia lasa tafafindra eo amin'ilay zanak'ondry le fahotana. Zay zany ny saraseo amin'le hoe miaiky ny fahotana eo amin'ny zanak'ondry lay mpanota, dia tafafindra eo amin'ilay zanak'ondry ny fahotana. Ary efa tafafindra eo amin'ilay zanak'ondry le fahotana, dia vonona le zanak'ondry, tsy maintsy vonona. Satria ny ten'Andriamanitra ne milaza fa fahafatesana ny tambonota. Ary zay manota dia mendrika ny faty, dia tsy maintsy vonona le zanak'ondry. Raha le olona zany no nanota ka tokony ho faty, fa rehefa niaiky ny fahotany teo amin'le zanak'ondry izy, de lasa le zanak'ondry no tsy maintsy no vonona. De avy eo ny ranon'ny zanak'ondry iny dia tatazana anaty lovia. Dia avy eo le zanak'ondry atao eo ambony altara dia atao fanatitra. Inona ny tia zany olona zay? Ry havana malala. Ndao tsika ary maka ny ten'Andriamanitra. Jaona toko voalohany ny andininy fa 7:20. Ahoana mba voalaza ny ten'Andriamanitra? Jaona toko voalohany andininy fa 7:20. Mahafinaritra ny teny. De ozy izy: ary noho ny ampitso dia nahita an Jesosy nanantona azy Jaona, ka hoy izy. De no tsara ny teny Jaona rehefa nahita an Jesosy: indro ny zanak'ondry n'Andriamanitra. Izay manino ozy izy? Izay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Ry havana malala. Iza kay le zanak'ondry? Jesosy Kristy le zanak'ondry. De voalaza hoe manaisitra ny fahotany zao tontolo zao, Jesosy Kristy le zanak'ondry. Ary zay mazava-dehibe no hoe mila mahatsapy ianao aloha fampanota eo anatrehan'Andriamanitra. Ary efa mahatsapy ianao fa mpanota eo anatrehan'Andriamanitra, de mila manatona ny altara ianao.
fa rehefa mialohany anatonanao ny altara nefa de mila makeo am'le zanak'ondry ianao satria le zanak'ondry no hovonoana atao fanatitra eo am'le altara. Atsiza le zanak'ondry fa Jesosy Kristy le zanak'ondry. De ny ataonao rehefa manatona an'le zanak'ondry dia miaiky ny fahotanao eo am'le zanak'ondry, miaiky ny fahotanao eo am'le zanak'ondry ianao. Ary rehefa miaiky ny fahotanao eo am'le zanak'ondry ianao dia tafafindra eo am'le zanak'ondry ny fahotanao. De zay ane voalaza ten'Andriamanitra ry havana malala fa Jesosy Kristy dia efa nitondra ny fahotantsika Jesosy Kristy, nitondra ny fahotantsika izy, ary nafindra teny aminy ny fahotan'izao tontolo zao. De rehefa nitondra fahotantsika lay zanak'ondrin'Andriamanitra de tsy iza fa Jesosy dia maty izy, tsy maintsy natao fanatitra teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Noho ny fahotanao sy noho ny fahotako, noho ny fahotantsika. Fa ny zava-dehibe zay tian'Andriamanitra ampitaina aminao androany rehefa miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny fitoerana masina ianao manatrika ny altara dia voalazany Jaona voalohany toko voalohany 2:20. Aona voalazany ten'Andriamanitra. Jaona voalohany toko voalohany 2:7. De zao voalazany ten'Andriamanitra. Jaona voalohany toko voalohany 2:7. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy mana izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha maninona hoe raha miaiky ny fahotantsika isika, raha miaiky ny fahotantsika isika, miaiky ny fahotana, miaiky ny fahotana eo am'le zanak'ondrin'Andriamanitra de tsy iza fa Jesosy Kristy. Efa hitatsika maly voalazany eo bolana toko 7:17 lay toko sy andiny milaza manao hoe zay manafina ny fahotany tsy ambinina fa zay mitsotra ka mahafoy na mahafoy azy no azo famindrapo. De ahoana le hoe miaiky ny fahotana? Mitsotra amin'Andriamanitra. Ry havana malala, aza manao fekena kabeany hoe Andriamanitra ô mamelany fahotako rehetra, fa ny ten'Andriamanitra de mampianatra atsika fa raha miaiky isika zany hoe mitsotra ny fahotana, mitsotra tsorona amin'Andriamanitra ny fahotana, atononona amin'ny anarany fahotana eo anatrehan'Andriamanitra de mahatoky sy marina izy ka amela ny fahotantsika. Ary rehefa miaiky dia mahafoy, fa tsy hoe miaiky atandroany fa mbola tsy foko le fahotana iny fa mbola tiako atao indray amin'ny manaraka. Tsy ary havana malala, tsy izay voalaza. Zay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindrapo, satria efa maty le zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Ry havana malala, manatona ny altara, manatrika ny altara, tsy na fa manatrika an Jesosy Kristy le zanak'ondrin'Andriamanitra zay maty noho ny fahotan'izao tontolo zao, nitondra ny fahotan'izao tontolo zao. De milaza ny ten'Andriamanitra hoe izay mino zanaka no manana fiainana. Am'Jaona voalohany toko 5:20 milaza an'izay. De ozy izy hoe izay mino zanaka no manana fiainana. Mino an'le zanak'ondrin'Andriamanitra. De amafisy ny ten'Andriamanitra zany any am'Jaona toko 7:20 efa mahazatra ny kristianina izany ten'Andriamanitra zany. Fa toy zao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'lay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiaina manak'izay. Raha manatrika ny altara ianao, manatrika an'le zanak'ondrin'Andriamanitra zay nanao fanatitra ny tenany noho ny fahotanao, mila mino an Jesosy Kristy, mino ny fanavotana zay ataon Jesosy Kristy, mino ny famonjena zay nataon Jesosy Kristy teo
teo amin'ny altara teo amin'ny hazo fijaliana zay mahatonga ny hoe izay mino zanaka no manana fiainana fa izay tsy mety mino dia tsy manana fiainana izy ary voalaza ny ten'andriamanitra ao amin'ny Matio 7:17 araka ambyroapolo atsafady dia milaza le ten'andriamanitra Matio 7:17 dia milaza izy hoe ary ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no amonjy ny olona ho afaka amin'ino izy izy ho afaka amin'ny fahotana izy no amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana ryhavana malala te hamonjy anao ho afaka amin'ny fahotanao Jesosy manao fifonana ao anao izy ao amin'ny fitoerana masina azadino ao amin'ny fitoerana masina ne izy ankehitriny manao fanavotana ao anao fa izao mila miaiky ny fahotanao ianao mila manatona azy ianao izy le zanak'ondrin'Andriamanitra dia mila miaiky ny fahotanao eo aminy ianao ary mila mitsotra ka mahafoy ny fahotana fa izy dia efa nanao sonina ny tenany efa nanao fanatitra ny tenany noho ny fahotanao mba azahoanao famelan-keloka ary mba azahoanao fiainana ihany koa indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao tsy fanirianao ve niaraka amin'i Jesosy ao fitoerana masina tena fanirianao ve ny hanatrika ny altara dia manatrika an'i Jesosy Kristy mino fa tsika rehetra dia maniry an'izany mba ho afaka amin'ny fahotantsika dia andehantsika nanapa-kevitra hanatona an'i Jesosy ary Jesosy milaza an'izany izay manatonao izy tsy mba ho laviko izay manatona tsy mba ho laviko dia miantso anao Jesosy Kristy hoe avy ianareo manatona fa tsy ho laviko ianareo raha izany fanirianao amin'ity andro anio ity tena mahatsapy ianao fa nanota teo amin'Andriamanitra tsy afaka ny anadio ny tenanao ianao mazava ny voalaza ny ten'Andriamanitra Jeremia 7:10 ny 7:30 mazava ny voalaza ny ten'Andriamanitra 7:20 atsafady dia mazava ny voalazany hoe moa mahova ny ody ny va ny Etiopiana ary ny leoparda va mahova ny sorany raha izany ozy izy dia afaka manao tsara ihany koa ianareo zay efa zatra manao ratsy mpanao meloka tsy afaka ny anova ny tenanao ianao ny vahaolanao anao dia Jesosy Kristy ao amin'ny fitoerana masina Jesosy Kristy zay efa nanao fanatitra ny tenany noho ny fahotanao dia mila manatona n'le zanak'ondrin'Andriamanitra ianao dia tsy iza fa Jesosy dia miaiky ny fahotanao miantoraka eo amin'i Jesosy miantoraka eo amin'le zanak'ondrin'Andriamanitra fa izy dia efa nanolotra ny tenany ho anao ka afaka mamela ny elokao izy afaka manaisotra ny fahotanao izy ary afaka mamonjy anao izy ho afaka amin'ny fahotanao ryhavana malala izany no fangatahana zay ataontsika amin'i Jesosy Kristy amin'ity androany ity manatrika ny altara dia ilay altara zay nanaovana fanatitra an'le zanak'ondry dia tsy iza fa Jesosy Kristy andeha hivavaka isika Andriamanitro lehibe ny fitiavanao anay hatramin'ny voalohany ianao dia te hiara-mitoetra aminay te hiara-mona aminay kanefa nandositra sy niala taminao zahay noho ny fahotana dia niteny taminay ianao tamin'ity andro anio ity fa azonay atao ny ho afaka amin'ny fahotana amin'ny alalan'le zanak'ondrin'Andriamanitra dia tsy iza fa Jesosy efa nitondra ny fahotanay fahotana zao tontolo zao Jesosy efa nanolotra ny tenany mba ho faty noho ny fahotana zao tontolo zao dia miantso anay ianao
Jesosy io tia nantona anao zahay ary tsy misy famonjena afa-tsy aminao ray ihany. Ataovy tsapanay zany fa tsy afaka ny amonjy ny tena anay zay, tsy afaka ny hiezaka ny omarina ny omadio izahay, fa enao ray ihany le zanak'ondry, enao no vahaolana ho anay. Dia manantona anao zay kehitriny, miaiky ny fahotanay aminao, mitsotra aminao, ary aoka mba ho afoy tanteraka ny fahotana. Tompo, tantera amin'ny fiainanay tsirairay avy zany, afao amin'ny fahotanay tokoa zahay. Mamelany elokay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andriamanitra ne hita atsika tsirairay avy ry havana malala, mahafinaritra ny tompontsika ary tena tiatsika tokoa Jesosy Kristy. Manao ny fomba rehetra izy mba hamonjena anao. Tia novonjena ianao, aoka tena ho tsapanao zany. Dia ho tanteraka aminao ny asa rehetra zay ataon'i Jesosy ao amin'ny fitoerana masina mba hanananao fiainana mandrakizay. Miraso atsika tsirairay avy ary ny fiadanany tompany eo amintsika amin'ny manaraka indray.